fahazavana ry havana malala. Sokafin'ny baibolitsika Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo izay nivakina tamintsika teo ihany. Samy anazy intsony hafa atao fa efa mazava tsara ny namakin'ny mpanompony teo. Ny lalana zay nitondra'Andriamanitra ny Zanak'Isiraely no soramandry zay voalaza eo. Rehefa nalefan'i Farao niala avy any Egypta ny Zanak'Isiraely dia raha ataony kajikajy io ny Tsoratra Masina dia mahatratra enetsy ireo lehilahy zay mahaly lalana miampy ny zaza amam-behivavy. Ireo moa zany tsy ny saina ny vehivavy sy ny ankizy. Vehivavy raha ty amin'ny farany zaza amam-behivavy, tokony ambarina ny hoe vehivavy aman-jaza raha ny marina. Lehilahy enetsy, zany hoe raha ataony kôtikôty mahatratra any amin'ny rotam-pirisanoany zany reto vahoaka maro be reto avy any Egypta nahafahana tamin'ny fanandevozana. Naharitra 400 taona izy ireo tao anatin'izany fanandevozana zany. Fa Andriamanitra kosa no nitondra azy niala tany ho any amin'ilay tany Kanana, hanompo an'Andriamanitra velona. Rehefa avy nanompo ny olombelona dia ny Egyptianina zany. Andriamanitra eto no nisafidy ny lalana hahatongavany amin'izany tany Kanana zany. Andriamanitra eto no hitari-dalana tamin'ny alalan'ny andri-afo sy andri-rahona. Andriamanitra mpanafaka. Zay raha avy nandro hevitra azo mentsika ty ten'Andriamanitra ty. Andriamanitra mpanafaka. Manahoana moa ry havana io Andriamanitra mpanafaka io? Io Andriamanitra mpanafaka io ry havana voalohany dia zao: Andriamanitra mitondra ny olony amin'ny lalana azo antoka. Mitondra ny olony amin'ny lalana azo antoka. Io Andriamanitra mpanafaka io. Ny teny hoe Exodosy raha teo dia fanafahana moa ny dikany. Ny lalana mahazatra araka ny voalaza eto dia ny hoe lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina. Lalana mahazatra makany amin'ny tany Kanana dia any avaratra Atsinanana, zany hoe manatona ny morontsiraky Mediterranée zany. Raha io lalana io no nandehanan'ny Zanak'Isiraely dia ho vitany tao anatin'ny 12 ka hatramin'ny 12 andro monja zany. 12 ka hatramin'ny 12 andro monja dia ho vitany io lalana io. Kanefa raha maka amin'izany lalana zany izy dia voalaza fa tsy maintsy ho mifanandrina tamin'ny Filistina mpiady izy, ka tsy ho afa mandositra raha miady tamin'ny Filistina. Dia voalaza hoe sao dia verin-dalana raha miady amin'ny Filistina, dia aloha tsy hany ny lalana. Ny Zanak'Isiraely raha teo ry havana dia mbola marefo ny fanandevozana. Tsy mahay miady ireo, ny mena hanina fotsiny, miasa dia mena sakafo. Mbola malemy ny finoany, tsy niomana amin'izany ady zany izy. Fa ny Filistina dia firenena zay mpiady, linady. Fa ny Filistina raha teo koa moa dia tsy anisan'ireo olona zay hoe horoahana amin'ny tany, fa ny tany Kanana ihany no isoan'Andriamanitra ataon'ny olona ao. Ka Andriamanitra eto ry havana malala dia nanapa-kevitra hampandalo ny Israely tany amin'ny lalana hafa sao sanatria sy verin-dalana indray izy. Zany matsy ny fomba ny Zanak'Isiraely manomanona ny tongolon'ny Egypta ho ny fiteny. Rehefa tsy misy sakafo dia tahaka izay ihany tany Egypta, alohan'ny hoe maty ny saritany. Toy izay maty ateny hevitra ty amin'ny tony manamana tony, to mofomofo tony. Andriamanitra no ny safidin'ny lalana. Lalana izay mitondra ho amin'ny fahombiazana. Andriamanitra dia nanapa-kevitra hampandalo ny Israely lalana hafa araka izay nambarany tamin'ny 6 andro teo ambodin'ny tendrombohitra Sinay.
hoy izy ny hoe ombanao tokoa ary zao ny famantarana ho anao fa izao efa naniraka anao rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona dia anompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity anareo tendrombohitra Sinai ny resahany eo. Exodus 3:7-12 tsy maintsy andalo satria Andriamanitra ny teniny zany io ny famantarana. Ty lalana faharoa ty riavana dia raha ataony kôtikôty dia mety haritra herintaona ny fandehananao dia mivily makany amin'ny tendrombohitra Sinai zany mandalo ny Ranomasina Mena. Nefa moa ny soratra masina dia milaza fa naharitra 4 taona moa ny Israely tany anefitra 4 taona tany anefitra 70 taona lalany tokony ho herintaona 70 taona izy a niodikodina tao anefitra tao. Ny antony zany dia ambarany nomerito 4:7 hoe noho ny tsy finoan'ny olona dia tavela tao taranaka iray manontolo tany efitra koa taranaka vaovao niditra ny tany Kanana. Tsy moramora mitondra nreto vahoaka maro be reto riavana malala fa hain'Andriamanitra zany. Hain'Andriamanitra mitondra ny olony amin'ny lalana azo antoka. Ary io lalana io riavana dia lalana tsy takatra ny saina. Tsy takatra ny saina ny tonan'Andriamanitra ny fiainantsika. Mila manaiky isika. Mety mandalo ny tany efitra isika. Mahasoa zany. Teza toetra antsika ny Tompo. Tiany atoky azy tanteraka asika. Fa zany tany efitra zany ene dia tsy misy nintin'I, tsy misy rano e. Kanefa dia niaina tany ny Israely nandritra ny 70 taona. Tian'Andriamanitra atoky azy. Mitondra tsika amin'ny lalana hafahafa ny Tompo. Mifanipaka amin'ny fihevitryolombelona ny fihevitr'Andriamanitra. Ny an'ny olombelona lalana mahitsy sy aingana fa ny an'Andriamanitra lalana lavitra nefa azo antoka. Inona moa riavana ny tena ambara amin'izany? Tena tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny toepon'ny olona. Fantany fa okivy reo rehefa sendra ady. Iorooro reo, atahotra reo. Dia nentin'ny tany amin'ny lalana makany amin'ny tany efitra izy. Riavana eto amin'ny Tompo, ekeo tsy ampisalasalana ny lalana izay hitondran'ny Tompo anao. Aza mieritreritra napakevitra irery, raha misy fikasana, raha misy fanindrina, raha misy tanjona tiana hotratrarana, anontanian'ny Tompo. Aiza ry Tompo ny lalana? Mangataha amin'ny Tompo, androny lalana anao. Aharitrarinao zany tanjona zany. Fa ny Tompo no misafidy ny lalana, fa raha ny olombelona misafidy lalana mahazatra tonga vetivety. Fa tsy ihany lalan'Andriamanitra. Mety efa tonga tamin'ny tsanjana anankiray ianao, nandalo lalandavitra. Mamerina hoe enjan'izay lalana nanaovako izay vao tonga amin'izao aho. Misaoran'Andriamanitra. Mety manana tanjona lavitrezaka ihany koa ianao. Itsarovy. Ny Tompo ihany no mitarika anao vao tonga amin'izany ianao. Misy hatrany lalana riavana. Ny lalana izay sokafan'Andriamanitra ho antsika, hitondrany antsika olony, ohatra manoloana ny Ranomasina Mena. Na dia misy Ranomasina Mena aza, sokafan'Andriamanitra zany. Misy lalana ataon'Andriamanitra hanafahana antsika. Mazava ny tenin'Andriamanitra, zao mahalala ny hevitra everako anareo. Hevitra hitondra fiadanana fatsiloza. Tsy sakatra antsika olombelona ny avana malala zany. Fa Andriamanitra kosa dia manam-pahefana amin'ny fiainantsika. Ekeo izy hitondra ny fiainanao. Ny lalan'Andriamanitra riavana dia tsy ny lalana akaiky sy mora, fa ny lalana azo antoka, lalana maharitra. Jereo tsara fa ripetera lasa niverina ny zono. Rehefa tafasaraka tamin'i Jesosy izy dia inona ny teneniny? Andeha anarato aho. Tenin'ny olona kivy zany. Taloha efa ndresahana hoe andeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianareo. Rehefa tafasaraka tamin'i Jesosy maty ny Tompo lasa izy andeha anarato aho. Tenin'ny olona kivy zany. Rehefa kivy izy dia ozy ny namany hoe hiaraka aminao koa zay. Mamindra aretina.
dia inona tokoa rehefa nandeha amin'ny lalana izay tiany ry mpianatra na asa tsy nahazo azan-drano tsy nahazo na inona mandra-parina ny andro fa Jesosy nan'olonan'andra ty mandehana ary tsay amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo. Efa ody ny mpanarato, efa fotoana tsy fanjonoana intsony fa ain'Andriamanitra hainy Jesosy nampisy trondro betsaka goavana tao anatin'ny arato. Zany lalana zay tia ny tompo arahanao ankoa, tia hita vokatra ave anao, tia hita fahombiazana ave anao, arao ny toromarika omeny ny tompo anao. Lalana zay atorony anao izory zany, lalana mitondra anao ho any amin'ny fiainanao ambary eto, lalana anafaka anao ho amin'ny fanandevozan'ny ota fa ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra velona kosa. Ny Andriamanitra zay manafaka riavana, Andriamanitra mitondra antsika ho any amin'ny lalana sarom-patarana. Fa ny faharoa dia izao, Andriamanitra miara-dalana amin'ny olony isan'andro, miara-dalana amin'ny olona isan'andro. Eny avana mba sitrako dia mba vakitsika miaraka ny andininy faharoa araka amby-roapolo sy ny faharoa amby-roapolo, mba ho vakitsika miaraka zany amin'ny aran'i Jesosy manao hoe: Ary Jehovah nandeha teo anoloany tamin'ny andri-rahona raha toandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andri-afo noho ny alina ho fanazavany azy, andehanany andro aman'alina. Ny andri-rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha toandro na ny andri-afo noho ny alina. Fantatra Andriamanitra tsara ry havana fa mila mahazo antoka ny fiarovana azy ireto vahoakan'i Israely reto, satria fantany tsara ny tsindry azo lena fanandevozana nahazo azy tao anatin'izany efa-jato taona zany, tsy manan-tsaina fa tsy miasa andevozony. Ka izany natonga azy hiara-dalana amin'ny mandrakariva, andri-rahona ny atoandro, andri-afo no ny alina. Izany hoe manatrika mandrakariva ny Israely Andriamanitra, ny rahona sy ny afo dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra zany teo amin'ny tantara. Mahazo matoky izy fa Andriamanitra dia ho amin'ny mandrakariva mitarika azy amin'ny lalakaliany. Faravakely nreto zavatra telo reto no ambara amin'izany andri-rahona sy andri-afo zany. Dia izao voalohany, fanomeza toky fa eo Andriamanitra, tsy misaraka amin'ny Andriamanitra, na dia lazaina aza fa nanara very tany Egypte izy tonarian'Andriamanitra. Fa ny faharodiny hoe fiarovana, Andriamanitra dia miaro azy. Ary ny fahatelo dia hoe fanazavana, mitsilo ny lalany any anatin'ny tany efitra, any anatin'ny Aizipito, mba hahafahany mandeha andro aman'alina tsisy fotoana ny janonana. Ny andri-afo sy ny andri-rahona dia ambara fa zavatra tokana ihany izay hita amin'ny alina dia ny famirapiratany lay setroka isika na lay rahona, miseho amin'ny endriky ny rahona izy amin'ny atoandro na setroka, ary amin'ny alina izy dia miseho amin'ny endriky ny afo, fa zavatra tokana ihany zany. Ny nomeretoko fahasivy ny andininy faha-25 dia misy zao teny zao manao hoe: ary tamin'ny andro zay nananganana ny tabernakely, ny rahona dia nanarona ny tabernakely dia ny tranon'ilay ny vavolombelona, ary noho ny hariva dia miseho teo ambonin'ny tabernakely tahaka ny afo izy mandra-parina ny andro. Fisehoan'Andriamanitra rehefa atoandro izy miseho amin'ny endriky ny rahona, rehefa alina izy miseho amin'ny endriky ny afo. Dia toy izany mandrakariva ozy izy, ny rahona nanarina azy rehefa miseho tahaka ny afo izy noho ny alina. Io an'ny rahona io ihany izy, io no nanelanelana ny Zanak'Isiraely sy ny Egyptianina. Rehefa hitan'ny Egyptianina, hitan'ny Israely hoe reny nanenjika azy ny Egyptianina, dia io an'ny rahona io nanelanelana ny Zanak'Isiraely sy ny Egyptianina, miaro azy amin'ny fahavalo. Ry havana etra amin'ny Tompo, tena mpitari-dalana tokoa Andriamanitra. Voalaza ny salamany hoe tsy mba matory na rendremana ny mpiaro ny Israely, tsy atahotra ny oroorona ny alina ianao. Indro zao miaraka aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Izany io Andriamanitra mpanafaka anao io. Aza matahotra fa miaraka aminao ny Tompo. Na mafy toy inona aza ny ady atrehanao, na matanjaka toy inona aza ny fahavalonao, miaraka aminao ny Tompo
ilay mpiady mahery manana ny paikadiny manokana izy hitondrana ny fenanao mety tsy takatra ny sainao zany fa maneke azy amin'ny alianao rehetra onirantsika izay manao hoe alohan'Andriamanitra ny fanendrena ny lalana fahovombininy ianao raha tianao no tody amin'ny tany Kanana le fenana mandrakizay ny tianambara amin'izany maneke azy ho tarihiny fa azo antoka tsara fitadana ny Tompo fa miaraka aminao izy zareo tsara ry havana fa ny Israely dia nahazo toko tsara ny hoe tsy maintsy tonga ny amin'ny tany Kanana izy voalaza moa ny hoe nentina niaraka tamin'ny nentin'ny Zanak'Isiraely niaraka tamin'ny ny taolan'i 𝗥𝗩𝗍𝗏 nentina niaraka taminy tsy manamarina famadirana akory zany fa voalaza ny ten'Andriamanitra ny hoe 𝗥𝗍𝗏 dia nampianina ny Zanak'Isiraely hoe hamangy anareo Andriamanitra dia hitondra ny taolako hialina ho itanareo 𝗥𝗍𝗏 dia tsy naleviny fa nitehirizina tao anaty vata tany Egypta fa ho alevina any amin'ny tany Kanana izy zay le sary aseho tsy eto Egypta ny finanana fa any amin'ny tany Kanana ianao zay mbola ho faty io aza tsy ho apasana ny toerana misy anao fa aiza atsangany andray a dia ho any amin'Andriamanitra teny fampanantenana zany fa rehefa mangy Andriamanitra tsy misy mahasaka anazy nentina ny taolany iny dia marika ny hoe namango tokoa Andriamanitra na nafaka mianina amiko izy ianareo ozy 𝗥𝗍𝗏 rehefa maty izy a vola am'zado taona hoentinareo miaraka aminareo ny taolako tsy nalevina izy nalevina tany Kanana zany no paikadin'Andriamanitra ry havana aza misaraka azy tsy eto ny toerantsika fa ao amin'ilay Jerosalema vaovao miaraka aminao isan'andro izy ny fanahy masina ny tahaka ny andrahoana mitarika anao mampahery anao dia mahireza sy matanjary havana raiso Jesosy Kristy ilay lalana fahazavana zay mandeha miaraka aminy tsy mba handeha amin'ny maizina ho izy fa hanana ny fahazavana eny dia ny Tompo any mombanao hanafaka anao amin'izay dra mety hadatrehanao maneke ho tarihana mombanao izy miaro anao mampahirinao azy ny voninahitra aminao ny fiadanany amen.